Fala miarabantsika rehetra indray izay mandray an'izao fampianarana izao. Ny pasteur Mahery Razafindralambo ny mbola mizara hatrany ny fahasoavana ho anao. Ny fanahy masin'i Jesosy hatrany eny no anokatra ny fahazavan-tsaina ka hitondra fahatakarana amin'ny tenin'Andriamanitra izay hoentina amintsika eto indray androany. Androany tsika dia mbola hitohy hianatra ny momba ny Jerosalema vaovao izay tanàna masina fitoerantsika rahatrizay. Efa hitantsika tamin'ny farany teo fa tena tanàna tsy manam-paharoa zany ary tena fanantenana mahafinaritra no any. Mbola veriko foana fa mila miomana ny andeha ho any sika ary tsy tenenina mivava fotsiny hoe ho any fa tena mila mitodika makany ny diantsika rehetra vao tena tonga any sika. Satria mazava ho azy fa na dia milaza ho any atsimo aza ny vavantsika nefa ny zotra rehetra andehanantsika makany avaratra dia ho tsy ho tonga any atsimo mihitsy isika. Tanàna tsy misy izay rehetra momba ny Satana sy ny ratsy rehetra ho isika izany tanàna izany. Tsy misy toerana ho an'ny Satana sy ny miaramilany ihany ary izany no antony nananjerana azy sy ny miaramilany tety ambonin'ny tany ao amin'ny Apokalipsy 12 alohan'ny hatongavan'i Jesosy Kristy izay ndao aloha resahantsika kely ny momba an'izany. Hoy ny Apokalipsy 12:7 ka hatramin'ny 7 manao hoe: ary nisy ady tany an-danitra Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona, ary ilay dragona ambanin'ny anjeliny kosa dia niady. Nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Mario kely aloha io teny io hoe tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Dia hoy ny 7 hoe: ary nazera ilay dragona dia le mena rana ela izay atao hoe devoly sy Satana izay mamitaka izao tontolo izao dia nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Hatramin'izao mantsy ny Satana sy ny anjeliny dia mbola afaka mivezivezy any an-danitra any. Izany no antony nahatonga azy mbola afaka nyresaka tamin'ny tompo ao amin'ny Joba 1:9 sy 7 manao hoe: ary tamin'ny indray andro no niavy ireo zanak'Andriamanitra iseho teo anatrehan'i Jehova dia mba tonga teo koa Satana tafaharo taminy. Dia hoy Jehova tamin'ny Satana: avy taiza ianao? Dia namaly an'i Jehova Satana ka nanao hoe: avy nizahazaha teny amin'ny tany ka nivezivezy teny. Mbola afaka mivezivezy eo Satana ary afaka miseho eo anatrehan'Andriamanitra sy ny anjeliny any an-danitra izy. Nasain'Andriamanitra ny zahatoetra ny Joba izy ary rehefa avy tena nandripaka ny fananan'ny Joba rehetra sy ny zanany rehetra izy dia mbola niverina teo anatrehan'i Jehova sy ny anjeliny tany an-danitra indray ao amin'ny Joba 2:1 nanao hoe: ary tamin'ny indray andro koa dia avy ireo zanak'Andriamanitra iseho teo anatrehan'i Jehova ka dia mba tonga teo koa Satana tafaharo taminy iseho teo anatrehan'i Jehova. Dia hoy Jehova tamin'ny Satana: avy taiza ianao? Ary Satana dia namaly an'i Jehova ka nanao hoe: avy nizahazaha teny amin'ny tany aho ka nivezivezy teny. Ka mbola manana fotoana ho isika zany Satana mivezivezy toy izany hatramin'izao hoy satria mbola afaka makeo anatrehan'Andriamanitra andro manalina izy mandrak'androany mipanga antsika aloha hatreto. Hoy ny Apokalipsy 12:1 ao amin'ny tapany 2 ao hoe: satria nazera ilay mpiapanga ny rahalantsika dia ilay miapanga azy eo anatrehan'Andriamanitsika andro manalina. Hitantsika amin'izany fa mbola afaka mivezivezy andro manalina eo anatrehan'Andriamanitra Satana hatramin'izao mipanga antsika. Izy ihany no mamitaka antsika dia izy ihany no mipanga antsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ka ho avy ny fotoana anjerana azy tanteraka amin'izay, tsy hanana fitoerana na fisehoana an-danitra intsony izy. Hoy ny Apokalipsy 12:9 le nasaiko ny marianao teo hoe: tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Ao amin'ny vanim-potoana ny fahoriana lehibe io fotoana anjerana ny Satana tiana lazaina io. Izany hoe 3 taona sy tapany alohan'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy satria anenjika ny vahoaka ny Israely izy. Izay lazain'ny 7:12 ao amin'io Apokalipsy 12:2 io hoe: vehivavy hiteraka zazalahy. Ola hiteny hoe: rehefa hitan'ilay dragona fa nazera tamin'ny tany izy dia nanenjika ilay vehivavy niteraka ny zazalahy izy. Ny vehivavy ao amin'ny Baiboly dia milaza ny fiangonan'ny Israely io izay firenena jiosy ny voahan'i Jesosy Kristy. Dia avy eo ny teny milaza ao amin'ny 4:12 hoe: nomena ny elatra roan'ny voromahery lehibe anodinany ho any amin'ny fitoerany izay hitezana azy fetrandro ray sy fetrandro roa
ary atsasaky ny fetrandro mba tsy ho hitan'ilay mena rana izy ny hoe fetrandro ray sy fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro de ny fahoriana lehibe zay 3 taona sy tapany efa hitantsika tany aloha zany. Io teny io no milaza fa ao anatin'ny fahoriana lehibe zay 3 taona sy tapany alohany atongavan'i Jesosy Kristy ho fanjerana ny Satana io fa tsy any amin'ny fotoana hafa akory. Milaza ny Israely zay ho arovan'ny Amerikanina ao anatin'ny fahoriana lehibe koa io teny io satria ny elatra voromahery de efa hitantsika tany aloha fa ny firenena Amerikanina zay miaro foana ny Israely. De mbola hiaro ny Israely zany ny Amerikanina ao anatin'io fahoriana lehibe io na iza mitondra eo na iza mitondra eo. Satana tokoa mantsy ry havana hatramin'izay ka hatramin'izao de tena mamitaka n'ity zao tontolo zao ty. Izany no mahatonga ny fitsangajagana, fanambadian'ny lahy sy ny lahy, ny vavy sy ny vavy, famonon'olo le tsy seroa, ny tsy fahamarinana rehetra misy eto amin'ity zao tontolo zao ty de avy amin'ny Satana daholo zany. Ary rehefa tsy anana fitoerana hivezivezena any an-danitra intsony izy fanazera de mbola anapatra faraparany amin'ny fahatezerany lehibe amin'izany famitahany zany amin'ny olona te ambonin'ny tany ao anatin'io fahoriana lehibe io satria fantany fa 3 taona sy tapany sisa ny andro anaovana an'izany manomboka eo. De hoy ny 12 hoe ary noho izany mpifaliry lanitra sy anareo zay monina ao aminy loza ho an'ny tany sy ny ranomasina fa midina ho aminareo ny devoly sady manana ny fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny. Ny vahoakan'ny Israely aloha no enjehany voalohany efa nianarantsika fa tena efa entiny devoly mitobo manodidina ny Israely amin'izao fotoana izao ny firenena rehetra eto amin'izao tontolo izao mihitsy ary mbola arovany Andriamanitra aloha ny Israely ary rehefa hitan'ny Satana fa miaro ny Israely foana Andriamanitra de hoy ny Baiboly ao amin'ny 7 hoe tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa. Lay zanany sisa lazainy eto de isika zay aty amin'ny andro farany amin'ny fotoana ao anatin'ny fahoriana lehibe io. Ny Apokalipsy 7:7 de milaza fa navela hiady tamin'ny olo-masina izy ka aresy azy lay gouvernement mondial io zay Satana no ambadika ao. Tsy de tiatsika loatra no miaino an'izany amin'io teny io saingy voasoratra zany ka de tsy maintsy zany mihitsy no hitranga fa na izany azy de tsy faharesena ara-panahy akory ny resaka eto fa tena faharesena ranofo satria bomba sabatra no entin'ilay gouvernement mondial hiady amin'ny olo-masina amin'izany fotoana zany kanefa ireo olo-masina ireo de mbola anaraka ny tenin'i Jesosy Kristy hatrany hoe tiavany fahavalonareo ary mivavaho an'izay manenjika anareo. Efa nianarantsika tany aloha fa izaho senao ihany lay olo-masina zay holazaina amin'ny fotoana io fa tsy hafa akory. Hiatrika fahoriana lehibe sika fa tsy misy fiakarana meloa zany hoe hiakatra 7 taona melohan'ny fahoriana zany ny mpino. Anapatra ny fahatezerany ao anatin'izany fahoriana lehibe zany ny devoly eto amin'ity zao tontolo zao ty na tonga ny Jesosy Kristy nilaza hoe raha tsy efa noafoezina izany andro zany de tsy nisy nofo vonjena fa noho ny olom-boafidy de noafoezina izany andro zany. Mateo 4:20 tena fahoriana lehibe zany ka tsy misy fitoerana ho an'ny Satana intsony any an-danitra satria efa manomana fitoerana hipetrahantsika Andriamanitra de manomana ny Jerosalema vaovao izy. Ho levon'ny tanteraka mihitsy aloha ny momba ny devoly rehetra alohan'ny ampisehoany an'izany Jerosalema vaovao zany. Rehefa tonga Jesosy Kristy amin'ny trompetra fahafito zay lazain'ny Baiboly fa trompetra farany. Hoy ny Tesalonianina 2:2 hoe ho levon'ny Jesosy Tompo amin'ny fofinain'ny vavany ary ho foanany amin'ny fisehoan'ny fiaviany lay momba ny devoly rehetra zay manaraka azy. Izy ireo manaraka azy ireo hoy ny 2:12 sy ny 12 hoe koa izany no ampanateran'Andriamanitra ny fiasany fahatsoa-kevitra aminy inon'ny lainga mba hoelohana avokoa zay rehetra tsy mininy marina fa nankasitraka ny tsy marina. Amitaka an'izao tontolo zao amin'ny fahatsoa-kevitra mba inon'ny olona ny lainga Satana amin'ny alalan'ny gouvernement mondial zay hitsangana. Ampiasa fahatsoa-kevitra lehibe izy amin'izany mba inon'ny olona ny lainga mba tsy handray ny filazantsara marina koa ny olona. Misy teny mbola milaza azy ao amin'ny Tesalonianina 2:1 tapany 2 sy ny 4 zay efa hitantsika foana manao hoe raha iseho Jesosy Tompo avy any an-danitra mba amin'ny anjeliny heriny amin'ny afo midedadeda
amaly zay tsy mahalala an'Andriamanitra sy izay tsy manaiky ny filazantsara ny Jesosy tompontsika. Tsy misy toerana ho an'ny devolontsony rehefa tonga Jesosy Kristy ka ametraka ny fanjakany sy anjaka rivotaona eto izy, ka de idinany amin'ny lavaka tsy hitanonoa aloha ny devoly mandritra ny arivotaona. Jesosy tompo ny mpanjaka eto arivotaona miaraka amin'ireo mpanjaka sy mpisorona izay nandraisy ny orona tamin'ny filazantsara, de izao sy anao raha mety ianao. Efa nofo maritra mandrakizay no iarahantsika miaraka amin'i Jesosy Kristy manjaka eto amin'ity zao tontolo zao ty mandritra n'io arivotaona io. Nofo manjavona amin'izay tia ny anjavonana ary mipotra amin'izay tia ny hipotrana ho isika tany amin'ny lesona tany aloha. Anjaka hiaraka aminy isika aloha mandritra ny arivotaona alohan'ny hidirana ho Jerosalema vaovao. Rehefa tapitra kosa ny arivotaona de ho vahana indray aloha i Satana ka hivoaka mitaka ny firenena mivaza tany efatra indray izy, ka tahaka ny fasiky ny ranomasina no isan'ny olona voafita noho ny Baiboly ao amin'ny Apokalipsy 20:9. Rehefa afaka izany de ho atsipy any amin'ny fary afo mandrakizay amin'izay ny devoly sy izay rehetra manaraka azy, hoy ny 2:20 ka hatramin'ny 5:20. De ho levonin'i Jesosy tanteraka koa amin'izany ty zao tontolo zao ty, hoy ny 2:20 ao amin'ny Apokalipsy 20 teo ihany hoe, ary hitako fa indro ny seza fiandrianana fotsy lehibe sy ilay mipetraka eo amboniny, ny tany sy ny lanitra nandositra ny tavany ka tsy nisy itoerany intsony. Feno loto ty zao tontolo zao ty noho Satana sy ny miaramilany, ka ho levonin'i Jesosy tompo ary anao tany sy lanitra vaovao aso anao izy, satria tsy tia nisy loto sy pentina intsony isika raha hiditra any amin'izany tanàna masina zany, de Jerosalema vaovao zany. Ho ihany ny Petera 2:10 sy ny 2:20 hoe, ary amin'izany ny lanitra de ho lasa amin'ny firimorimoana mafy, ary ho levon'ny afo ny tenany zavatra rehetra, ka ho dorana avokoa ny tany sy ny asa eo aminy. Ko raha levona ho toy izany zao zavatra rehetra izao, de olona tokony hanao ahoana moa ianareo amin'ny fitondratena masina sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Hitanao fa ho levonin'Andriamanitra ty zao tontolo zao ty, miaraka amin'izay manao ny tsy fahamarinana rehetra, ny fitondratena tsy mendrika rehetra izay avy amin'ny devoly rehetra. Ny dikany ry havana de tsy natao an'ny olona mbola milomana ao anatin'ny tsy fahamarinana, ao anatin'ny fijangajangana, ao anatin'ny falitona izany tanàna masina izany, de Jerosalema vaovao na ny lanitra izany. Olona efa niomana manokana meloa no tonga any, fofombadin'i Jesosy Kristy ara-panahy ihany no makany, ary arakaraky ny fiomanana sy ny fiambenana rehetra izay ataontsika ety no ahafahantsika miditra any amin'izany lanitra masina zany. Zany no ilana ny fampianarana sy ny toriteny any am-piangonana, zany no ilana ny fiangonana mihitsy hampianatra ny olona ny tokony atao rehetra mba tsy hisy pentina ny fiangonana ka ho tonga soamantsara any, satria tery ny lalana ho ny soratra masina. Ny ataonay pasteur zany de manofana anao ho tonga any amin'izany tanàna masina zany ianao, ary izany no anton'ity fandaharana ity, mbola tena hiaina masina, hiaina marina, mba ho fiangonana malaza tsy misy pentipentina na fiketronana na izay toy izany, fa mba ho masina sady tsy misy tsiny, hoy ny Efesianina 5:17. Marina fa tsy misy tanteraka sika, na iza pasteur mampianatra anao zao aza de tsy afaka mirehare hoe tanteraka, fa Jesosy Kristy ihany ny tena tanteraka. Fa tsy maintsy ho ia, tsy maintsy manapa-kevitra kosa isika ry havana, mandeha mamindra makany amin'izany fahatanterahana zany. Zany no antony ilana ny fampianarana toy izao, andehanantsika hamindra makany amin'ny fahatanterahana. Hoy ny Efesianina 4:1-2 sy ny 2:20 hoe, ary izy no nanomeny sasany ho apôstôly, ary ny sasany ho mpaminany, ary ny sasany ho evanjelistra, ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra, ho fanatanterahana ny olona masina ho amin'ny asa fanompoana amin'ny fiangonana, ho amin'ny fampandrosoana ny tenany Kristy. Ho fanatanterahana ny olona masina no antom-pisin'ny pasteur sy ny evanjelista sy ny sisa, ho faniny sika mba akany amin'ny fahatanterahana, mba ho fofombadin'i Jesosy Kristy. Tena mitovitovy amin'ny fomba jiosiny ny fifidianan'i Jesosy Kristy ny fofombadiny.
ny jiosy rehefa mampakatra fofombady na hoe vodiondro ny filaza azy aty amintsika de mifankaty any ambadika any aloha ny lasany vavy saingy mitazona tanteraka kosa ny mahavirjiny azy ireo tsy mitovy amin'ny fomba jentilisa ny fomba jiosy fa tena fady mihitsy zany hoe tsy virjina intsony zany lay vehivavy ampiakarina na ny lehilahy mpapakatra indrindra fa ny vehivavy zay ampiakarina izany na tonga ny apôstôly Paoly ny teny ao amin'ny Korintianina 2:1-12 andinin'ny 2 tapany 2 hoe fa nataoko fofombady ny lehilahy iray ianareo mba hatolotra tahaka ny virjina madio ho an'i Kristy satria manofana antsika ho tena virjina ara-panahy no ataon'ny pasteur sy ny fiangonana hoy ateo de rehefa mifankatisa mifankahalala tsara izy roa ka tapa-kevitra ny fanambady de atao amin'izay ny lanonany fiansay na ny vodiondro ny filaza azy eto amintsika tena manokana ny lanonany vodiondro jiosy fa tsy mitovy amin'ny an'ny firenena rehetra ary mitovitovy amin'izany koa an'izany fomba jiosy zany ny fifidianany Jesosy Kristy ny fofombady no isika teo ao anatin'io lanonany vodiondro jiosy io de misy fombafomba jiosy maro atondra lehilahy sy raha vehivavy voalohany de manolotra divay amin'ny kapoaka mba hosotrondra vehivavy aloha raha lehilahy eo lay vehivavy ny tompony teny farany na manaiky fofombadin-draha lehilahy izy na tsy raha manaiky isotro an'lay divay amin'ny kapoaka omena azy izy de manaiky zany izy fa ho fofombadin-draha lehilahy fa raha niova hevitra kosa raha vehivavy ka nahita zavatra tsy neken'ny sainy tampoka ohatra ny amin'ny raha lehilahy de mandany tsy isotro an'lay divay amin'ny kapoaka izy de ravatra eo ny lanonana fa tsy raikitra ny fampakaram-bady fa raha manaiky isotro an'lay divay amin'ny kapoaka kosa izy de roso amin'ny toyany vodiondro ny lanonana io de endriky Jesosy Kristy manome atsika ny kapoaka zay tsy maintsy hosotrotsika amin'ny fanarahana azy de fanenjehan'ny havana fanenjehan'ny namana ny mpiaramonina vao manomboka miara-mandeha amin'i Jesosy Kristy tsika de kapoaka tsy maintsy sotrotsika amin'ny fanarahana an' Jesosy Kristy zany hoy Jesosy ao amin'ny Lioka 4:40 andinin'ny 4:20 sy ny 7:20 hoe raha misy manaraka ka tsy mankahala ny rainy sy ny reniny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny ralahany sy ny anabaviny eny ary ny ainy keo aza de tsy azo ekena ho mpianatra izy na zovy no tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka de tsy azo ekena ho mpianatra izy ka rehefa tsy manaiky isotro an'izany kapoaka ny fanenjehana sy ny kapoaka ny martiry zany tsika de hoy Jesosy Kristy teo hoe tsy azo ekena ho mpianatra izy de mazava ho azy fa tsy afaka pakatra atsika amin'ny fampakaram-bady ny tompo raha manaiky ny sotro ny kapoaka kosa raha vehivavy de mitoy ny lanonana hoy isika teo de misy lahateny eo tenenin'ny raha lehilahy zay mitovy daholo io lahateny teneniny eo io na iza lehilahy jiosy mampakabady ka manaiky ny sotro ny kapoaka ny meny azy raha vehivavy de mitenen'io lahateny io daholo lehilahy avy eo mbola iverenantsika eo io lahateny io rehefa avy eo zay tenenin'ny lehilahy rehetra mampakatra ny eo amin'ny lanonana io fa rehefa vita zany de manolotra ho an'ray vehivavy akanjo fotsy madio raha lehilahy zay akanjo anaovany rehefa tonga ny andro fampakaram-bady manomboka eo de ho tahirizin-draha vehivavy tsara eo akanjo fotsy madio io ary tsy avelany aloto na ho simba mandra-pahatonga ny andro ampiakaran-draha lehilahy azy fa tsy maintsy tehiriziny tsara io de tandindin'ny akanjo zay tafitsika rehefa nanaiky nandray ny filazantsara isika ka nanaiky natao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy de hoy ny baiboly ao amin'ny Galatianina 3:17 hoe fa na iza ianareo no natao batisa ho an'i Kristy de nitafy an'i Kristy ny batisa hoy isika tamin'ny fanazavana ny atao hoe filazantsara de ao aoriana ny fanapahan-kevitry ny fibebahana ka rehefa natao batisa isika de nitafy an'i Kristy inona ny dikany hoe nitafy an'i Kristy hoy Jesosy Kristy hoe izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana manomboka eo zany isika de mitafy fahamarinana ny apôstôly Jaona rehefa napahitana ireo olona maro tonga any an-danitra zay ho ampiakarina ho vadin'i Jesosy Kristy ao amin'ny Apokalipsy 7:20 andinin'ny 7 sy ny 9 de nahita olona mitafy rongony fotsy madinika sady madio no mangatsakatsaka izy olona hiteny hoe aoka isika hifaly sy ho ravoravo ka hanome voninahitra azy
fa tonga ny fampakaram-badiny zanak'ondry ka efa niomana ny vadiny. Ary nasaina ny tafy rongony fotsy madinika sady madio no mangatsakatsaka izy, fa izany rongony fotsy madinika izany dia asa marina ataon'ny olona masina. Dikany dia rehefa natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy isika dia nitafy fahamarinana sy fahamasinana madinika indrindra toy ny rongony fotsy madinika hoy ny teny teo. Ka manomboka eo zany ka mandra-pahatonga ny tompo dia manenina tahaka nyreny manenina lamba ireny, manenina fahamarinana sy fahamasinana farany izay madinika indrindra isika, ary tena miazona n'izany mandra-pahatongany. Tsy mangalatra na dia farany izay atao hoe alatra madinika indrindra aza, tsy mandainga na dia lainga farany izay madinika indrindra aza, ary tsy manao risoriso na dia farany izay madinika indrindra aza. Ny dikany dia mandeha amin'ny fahamarinana sy fahamasinana farany izay madinika indrindra isika mandra-pahatongan'i Jesosy Kristy. Izany no fiorenana amin'ny filazantsara izay dingana telo ny famonjena ny lazaintsika foana tany aloha izay noraisitsika. Azadino fa ny fampiarana n'io filazantsara io, hoy ny apôstôly Paoly, dia raisina sy orenana ary tanana tsara araka ny Korintianina voalohany 5:10 andininy voalohany ka hatramin'ny 4 izay manao hoe: ary ampahafantariko anareo rahalahy ny filazantsara izay nitoriako taminareo sy noraisinareo sady orenanareo izay amonjenanareo koa raha tananareo tsara araka izay teny nitoriako taminareo. Ka ny filazantsara famonjenantsika dia ny asan'ny apôstôly 2:2-7 izay manao hoe: mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny elokareo, ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Miorina amin'ny fibebahana ary tsy miverina manota intsony. Hoy ny Jaona voalohany 7:7 hoe: izay rehetra nateraka Andriamanitra ny tsy manota dia miorina amin'ny batisa, tsy mivoaka intsony ilay orizinalina antsika taloha na inona manjo antsika, satria efa nalevina tamin'ny batisa izany, ary feno ny fanahy masina foana ny teny amin'ny teny tsy fantatra foana ho isika. Ny fahafenon'ny fanahy masina izay ao anatintsika no ahavitatsika an'izany. Tsy ho tafiditra any an-danitra mihitsika, ary tsy ho anisany hitany Jaona apôstôly any an-danitra voalaza teo mihitsy raha tsy miaina amin'izany fahamasinana sy fahamarinana faran'izay madinika indrindra izany teniny ety, satria isika no endrik'ilay vehivavy ho ampiakarina. Dia tena tehirizin-draha vehivavy tsara eo akanjo mendra lehilahy azy io mandra-pahatongany izany andro fampakaram-bady izany, ary rehefa vita izany dia mbola manolotra fanala feno solika ho an-draha vehivavy koa raha lehilahy, ohatran'ireny lampy a petrolina ireny izany. Io indray dia ampiretin-draha vehivavy eo sady ataony eo amin'ny varavarakely ny isan'andro avy eo mandra-pahatongany raha lehilahy akazo ampiakarina ihany koa. Tsy avelany ho faty mandra-pahatongany raha lehilahy koa io fanala io, fa tsy maintsy asiany solika foana isaky ny tadolany mba hanaporifoany fa mbola mirehatra ny afim-pitiavany. Ka rehefa tonga raha lehilahy dia mijery an'io izy hoe mbola mirehatra ve ny afo. Endriky ny fahafenon'ny fanahy masina izay takina amintsika fiangonana ho ampakarina izany. Rehefa tonga Jesosy Kristy dia izay mbola feno ny fanahy masina ihany no ampakarina. Izany na tonga ny Jesosy Kristy nanao fanoharana ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny Virjina 10, ny 5 adala, ny 5 endry ao amin'ny Mateo 5:20. Ny 5 endry dia ireo izay nateraka indray nandray ny filazantsara ka nahatahiry ny fahafenon'ny fanahy masina mandrakariva mandra-pahatonga ny tompo. Fa ny Virjina 5 adala kosa dia ireo izay lany solika tsy feno ny fanahy masina intsony, mety niverin-dalana, nandray ny filazantsara sy nateraka indray ihany izy, fa tsy nahatahiry ny fahamarinana sy ny fahamasinana madinika indrindra izay noresahantsika teo. Rovotra ilay akanjo niketroketrona, dia hoy ny tompo rehefa tonga izy hoe: tsy fantatro ianareo, ao amin'ny Mateo 5:20. Izany ny takina amin'ny raha vehivavy izay jiosy ho ampiakarina, izay takina amintsika ihany koa izay fiangonana ho ampiakarina. Inona kosa indray ary ny takina amin'ny raha lehilahy? Raha lehilahy kosa rehefa nanaiky ny sotro ny divay tamin'ny kapoaka raha vehivavy dia lasa mody izy sy ny fianakaviany ka manamboatra trano itoerana izy roa raha lehilahy mandra-pahatonga ny fotoana kanany raha vehivavy. Ary ao amin'ny tanàna izay
misy an'ny rainy any ny toerana anaovany an'izany satria ny fomba jiosy rehefa manorom-ponenana de manodidina ny tranony rainy eo daholo ny lahy zay manorona ny tokantranony rehefa avy eo de rehefa manamboatra ny tranony eo akaiky ny rainy eo raha lehilahy de ny rainy no manara-maso azy ka arakaraky ny hafanganany ny avy-tany an'le trano no akanany raha vehivavy ka anaovana ny fampakaram-bady ao an-tanàna tsy raha lehilahy zany no manapaka hoe andao am'izay fa vitako ny trano ka andao alaina raha vehivavy fa ny rain-dra lehilahy no mahita sy manapaka fa tena vita ny raha lehilahy sy vonina araka ny tokony ho izy tokoa lay tokantranon'izy roa ka rehefa afa-po izy de manapaka hoe andao alaina am'izay raha vehivavy zany no antony tonga an' Jesosy Kristy nilaza ao amin'ny Matio 4:24-30 hoe fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala na de ny anjely ny lanitra aza ary na ny zanaka aza afa-tsy ny ray ihany. Jesosy Kristy de Andriamanitra tonga tamin'ny nofo olombelona 100 isan-jato izy ary Andriamanitra 100 isan-jato. Mbola iarahantsika mianatra aorianao zany ka tehiteny izy teto hoe tsy misy mahalala an'izany andro sy ora izany na lay izy olombelona tonga nofo tety aza tsy mahalala izany fa amin'ny mahandriamanitra azy kosa de mahalala izy. Ny tiany lazaina de hoe tsy misy olombelona nofo sy raha mahalala ny andro sy ny ora fa ny andro sy ny ora hoy isika tany alohany tsy misy mahalala fa ny vanim-potoana kosa de betsaka ny baiboly no milaza an'izany. Hitantsika amin'izany fa niainga avy tany amin'ny fomba fampakaram-badiny jiosy ny fampiakarany Jesosy Kristy atsika koa. Fanantenana tena mahafinaritra ao atsika zany ry havana. Isika zany de mipetraka eo amin'ny toeran'le vehivavy. Ny anjarantsika zao de manenina ilay akanjo rongony fotsy madinika izay endriky Jesosy Kristy, fahamarinana sy fahamasinana madinika indrindra no tenonitsika. Tsy vita ny nofontsika zany fa ny fitehirizana lay solika fitaiza de ny fahafenon'ny fanahy masina no ahavitatsika an'izany. Ateraka indray ho Jesosy Kristy na ateraky ny rano sy ny fanahy. Ny ateraky ny rano de ny batisan'ny rano be amin'ny anaran'ilay mpapakatra atsika de Jesosy Kristy satria ny vady ho ampiakarina de mazava ho azy fa mitondra ny anaran'ny lahy. Izany no hitafitsika ny akanjo rongony fotsy madinika de ny fahamarinana sy fahamasinana madinika indrindra. Ny ateraky ny fanahy kosa de fandraisana ny batisan'ny fanahy masina izay tsy maintsy tehirizitsika zany fahafenona zany mandra-pahatonga ny tompo eny amin'ny raho an'ny lanitra tahaka n'ilay vehivavy mitahiry an'ilay solika teo foana mandra-pahatonga n'ilay mpapakatra. Tsy maintsy ateraky ny rano sy fanahy isika ry havana mba ananantsika fanantenana mahafinaritra hitsenan'ny tompo rehefa tonga eny amin'ny habakabaka izy ka hiditra ny lanitra mandrakizay isika. Amaranantsika ny ty leson'androany ty de ilay lahateny izay averin'ra lehilahy rehetra jiosy rehefa manaiky ny sotro ny divay tao anaty kapoaka raha vehivavy. Hoy isika teo tany aloha hoe mitovy daholo io lahateny io na iza jiosy apakatra ny vadiny na iza. Ary tena aindry zareo tsy enjery mihitsy zany teny zany izay fampanantenana mahafinaritra ho an'ilay vehivavy mpakarina. Laza io teny io koa Jesosy Kristy tamin'ny mpianany talohany nandehanany iverina eo amin'ny voninahiny. Nalahelo sy natahotra fanenjehana ny mpianatra rehefa tena andeha Jesosy Kristy iverina eo amin'ny voninahiny de nampahery ireo mpianatra ireo izy tamin'ny alalan'io teny io ihany izay tenenin'ny lehilahy rehetra hoy ateo rehefa avy nisotro ny kapoaka ilay raha vehivavy ka andao azy izy. Ao amin'ny Jaona 4:1 ka hatramin'ny 7 no misy azy izay efa nifakitsika teto ihany tamin'ny heriny izay mbola ampaherezako anao indray androany ary andao iarahantsika mamaky ihany zany amaranantsika n'izao lesona izao. Raha mbola ao anatin'ny fanenjehana ianao, mbola ao anatin'ny ady, tepitepy, ny aia, ny aretina, ny adi-tsaina sy ny sisa de ony tompo aminao androany izay andao mbola iarahantsika mamaky zany hoe aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa. Ao an-tran'ny raiko misy fitoerana maro. Raha tsy zany de efa nilaza taminareo fa andeha hanamboatra fitoerana ho anareo ary raha andeha hanamboatra fitoerana ho anareo de ho avy indray ka handray anareo any amiko ka izay toerako no hitoeranareo koa. Mahereza ara fa natao anao indrindra zany afatra zany
izay mitondra fanantenana mahafinaritra ho anao de Jerosalema vaovao ka tonga anao hiomana andray ny filazantsara hiala amin'ny fiainan'izao tontolo izao sy ny fahalotoana rehetra. Amin'ny manaraka indray sika de hianatra fampianarana mbola tena mahaliana anao ary mino aho fa mbola hanaraka ny fandaharana foana ianao. Veloma tompoko.